eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa zany dia nanamafy ny filohan'ny syndicat-ny indostria malagasy fa nisy tokoa ny fionana teo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny solon-tenam-panjakana ny zoma lasa teo mikasika indrindra ny ACD ny Advance Cargo Declaration izany. Mbola isy ny fionana manaraka amin'ny volana martsa raha ny voalazan'izy ireo. Ny andidy makasika izay vaovao indrindra no arahantsika manaraka. Ny ACD tokoa dia ny février efa nisy tokoa izy. Nisy ny fifanantonana eo amin'ny lafiny tsy miankina sy ny miankina amin'ny fanjakana. Tsy nisy zavatra mbola nitapana le izy fa zavatra lehibe dia efa mifanantona izay fa hiteny hoe amalalaka tsika no resaka tsara amin'io zavatra io. Zavatra nampanaitra ny fotsiny dia eritaona lasoatran'izao tamin'ny vita zany le izy hoe tsy atao hoe suspendre fotsiny zany le ACD kanefa taitra be zay hoe mitonga dia naverina le izy ka zay zavatra iny tiana hoe ampiarina hoe mba fifanatona indray tsika dia dinika amin'io zavatra io. Zay tsy miteny hoe contre ny ACD fa tsara ihany tokony mifanatona satria zay ny fifanarana tamin'ny fanjakana.